Dia nisedra olana aza ny komina Talata Maty tsy nanakana ireo mponina ao amin'ny tsy hamokatra ny vokatra efa nahafantarana izany komina izany. Io olana goavana io niatrika ilay antsoina hoe satabary izy ireo etsika izay efa fanao ny isataona. Na dia nandalo krizy aza ny firenena dia tsy nahasakana ny komina Talata Maty hanatanteraka ny satabary izay efa fanaony niarahany amin'ireo fokontany 12 izay mandrafitra ny komina ary nanehoana ireo asa izay vita sy ireo tetikasa izay mbola ho tanterahana iarahana amin'ireo mpiara-miombonantoka samihafa. Amin'ny resaka legioma sy ny resaka voankazo ny resaka joma ny resaka fofina koa dia tena manana maizazy ny Talata Maty hitanao tsara tamin'ireo ireo vokatra amin'izany asa joma zany satria izay koa zany ny komina dia manampy be da be an'ireo mikarakara amin'ny resaka joma zany hampanomezana ireo zana-trondro izay tsy tapaka mihitsy izy atao izay mameratra any amin'ny 4,000 zana-trondro ho an'izy ireo rehefa any anaty laka ny papahana sy any amin'ny toerana misy an'izao avy any dia fa miandro rehefa tonga ny fotoana izay azo anakara izy ireny dia hitatsika eo fa tena efa miakatra dia miakatra tokoa dia voka raha tena mety tsara zany vokatra izay misy araka mbola naveloka aminareo izay dia manokana foana ny ireo tantsaha ireo isan-taona zany dia rehefa tonga fotoana alohan'ny anaovana ny asa famokarana dia mitony fambolena dia misy fangatahana ataon'ny tantsaha amin'ny fanampianan'ireo amin'ny resaka fitaovana sy ny ilainy rehetrarehetra dia amin'ireny dia ny komina Talata Maty mandray andraikitra ny atsasabidy ny zany hoe 50% zany aloha avao amin'ny tabobola ny komina Talata Maty fa ny 50% kosa no entiny ilay tantsaha ho fandraisany anjara amin'izay tsapa fa hoe avy any aminy tokoa fa tamin'ny tindra torapitiana dia ny 50 isan-jato ihany no menan'ireo nalohan'ireo tantsaha ireo fa 50 isan-jato izay tokony anjara bikony zany dia natolotry be tanàna mba fanomezana ireo tantsaha dia tena komina Talata Maty. Nisokatra ny zoma teo ny lanonana nampiratiana ireo vokatra isa-boky tany. Maro dia maro ny vokatra naranty tao anatin'izany, isan'izany ohatra ny taozavatra sy ny fiompiana. Notohizana tamin'ny lalao ara-panatanjahantena ihany koa ny lanonana.